Saika nisokatra avokoa ny toeram-pivarotana samihafa ho an'ny teto an-drenivohitra tamin'ity androandroany ity na dia nisy aza ny hetsika izay niseho teny tamena sy ny manodidina navasakosy teny tamin'ity androandroany ity ho an'ny sasany vao maika nandeha kokoa ny tsena raha oharina tamin'ny asabotsy hafa tamin'ity androandroany ity ho an'ny sasany kosa nefa niteraka fantiantoka ny fisian'ny fihetsiketsehana teny amin'ny faritra an-tanimena sy ny manodidina. Mbola nisokatra ihany ireo fivarotana madinika sy mpivarotra hani-masaka dia tsy vasakosy sy ny manodidina ny maraina teo ary nisy moa no tsy nahalala fa isy ny diaben'ny olom-pirenena nokasena natao raha tsy ny maraina teo. Izay tsy naheno raha tsy androana mihitsy ny vao nanontany ny zay nanontany hoe fa misy inona satria zay tsy naheno mihitsy zay androana. Izay zao hoe vao naheno an'io vao tonga teo ilay olona ireny. Izay zao ny eritreritra eo hoe akatina tsena raha ohatra hoe misy an'ilay zakoro zany dia tonga dia akatina ilay tsena. Izay naroronana an'ilay entana tao ivelany. Ho azy dia nisy nahatsara azy ihany ny fisian'ny olona maro nivezivezy teto an-toerana. Vao meno teo mizaly ilay betsabetsaka ilay olona mandalo dia mba mandehandeha ilay tsena tamin'ilay izy aloha. Amin'ilay tsena zany mba mandeha ilay tsena lafo ny iray amin'ilay olona betsabetsaka mandalo. Ilay taxi be aloha tsy fantako indray aloha. Ireo mpivarotra hani-masaka kosa dia velo taraina. Nahitana ireo mpitandro filaminana trano moa ny toerana manodidina sy ireo toerana izay voafaritra fa ho lalovan'ny jiabe. Nisy ireo fiara lehibe na fiaran'ny hémosécurité na natanteraka fisafoana teny rehetra teny. Maro ihany koa ireo mpitandro filaminana izay niatrana teny Anosy izay voalaza fa hiafarany ilay jiabe.